jesosy sakaizany zaza. Fandaharana anasana manokana ny ankizy arahanao eto amin'ny radio vaovao maso isaky ny alarobia tolakandro iarahana amin'ny zokizoly. Dia manatitra ny fiarabanantsika rehetrarehetra indray ao anatin'izao fandaharana Jesosy sakaizany zaza izao miaraba manokana ihany koa ny ankizy rehetra izay manaraka ny fandaharana. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa mbola omeny tombonandro, omeny fahasalamana indray dia mbola afaka iaino tenin'Andriamanitra amin'ity anio ity. Dia hanomboantsika an'izany toy ny efa mahazatra antsika dia amaky ny ohabolana indray aloha isika. Ohabolana toko 7 izao tsika dia ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany raha misy baiboly eo aminao dia miaraka mamaky ny mizoky ianao raha tsy misy dia mihaino tsara kosa. Fahendrena no nanorenan'i Jehovah ny tany ary fahalalana no nampitoerany ny lanitra. Ny fahalalana no entiny mampiboiboika ny rano any amin'ny lalina sy ampitetevany ando avy amin'ny rahona. Anaka, aoka tsy ala masonao izany. Raketo ny tena fahendrena sy ny fisainana mazava ka dia hoain'ny fanahinao izany ary ho firavaky ny vozonao. Dia handroso amantoky ianao ka tsy ho tafitohana ny tongotrao. Tsy atahotra ianao raha mandry. Eny, andry ianao ary ho mamy ny torimasonao. Aza manantahotra avy tampoka na ny rivo-doza mamelony ratsy fanahy raha avy izany. Fa Jehovah no tokonao ka hiambina ny tongotrao tsy ho voafandrika. Mbola miresaka mahakasika ny fahendrena ihany ty tenin'Andriamanitra ty rakizy. Miresaka fahendrena izy satria Andriamanitra raintsika dia Andriamanitra endry. Noho izany tsika zanany koa dia tokony ho zaza endry daholy. Izany andaloantsika risotra an'Andriamanitra hideran'Andriamanitra ihany koa tsika ny amin'izany fahendrena izay ananany izany. Vavaka tsika. Andriamanitra rainay izany an-danitra mideranao tokoa zahay fa lehibe ianao. Mideranao zahay fa endry ianao. Ary fantatray Andriamanitra fa tianao endry tahaka anao ihany koa ny ankizy. Izahay tsirairay avy mihitsy hatramin'ny olona lehibe ihany koa aza. Dia mangataka ny fananao masina izay Andriamanitra ameno anay mba nananay an'izany fahendrena izany. Mangataka an'izany fahendrena avy aminao izany izay Tompo mba hoentinay tokoa mamakivaky an'izao fiainana izao. Mankasitraka anao izay ary dia vonona izay Andriamanitra iaino ny teninao indray izay azahoanay fahendrena amin'ity anio ity ka dia sokafo ny fonay mba tena andray tsara n'izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia andao aloha tsika iaino an'ny saloha fiderana indray anambara amintsika mahakasika an'izany hoe zaza endry izany. Raha ianareo ilay hira dia afaka miara-mihirina. Raha tsy ianareo ilay hira dia mihaino tsara kosa fa izay no hira hoentin'ny saloha fiderana amintsika eto izao zaza endry. Zada em se tenirei tu zanju
ka vonfo dia hoan'ny atory ihany koa e zaza iny sy tian'irainy dia mankako zaza iny sy tian'irery tozanitro zatinina manko sy tsy mba mandavaka zaza iny sy tiany tompo mivavaka nangona raha tonga ny alahady fa tsy mirendrany na mibalady tariko daholo ny mpianakady hoany paradisa fa tsy hoany akady mahereza mamako ny baiboly tsy manimona na teretatody desiniona tsaina sorisory fizy no mahery fa tsy nitevoly zaza iny sy tian'irainy dia mankato zaza iny sy tian'irery tozanitro zatinina manko sy tsy mba manavaka zaza iny sy tiany tompo mivavaka zaza maditra manatabava ray aman-dreny zay mamilava mikiarana dia koa mifazavaza tena afavaraka fa ratsy laza dia tsy voakarakara ny ankonana dia fapaka vo mamiditra ampiangonana tamin'ny asa dia leo no mitonantonana fahatrana maro no iambozonana e zaza iny sy tian'irainy dia mankato zaza iny sy tian'irery tozanitro zatinina manko sy tsy mba mandavaka zaza iny sy tiany tompo mivavaka dia hoazantsika ary ny tantara amin'ity anio atiraka izy dia iresaka fanoharana indray tsika aloha fanoharana zany hoe ohatra zany Jesosy tena tia manao fanoharana mihitsiny tena tiany mantsy raha azon'ny olona tsara izay zavatra tiany ambara inona ary ny ohatra nataon'i Jesosy nisy olona ozy izy nanana ondry 100 nisany be dia be zany 100 zany fa zao very ny anankiray tamin'ireo 100 ireo rakizy dia inona no nataony rehefa very ny anankiray tsy ndrara iny ve navelany tany ve satria izy mbola manana ambony be dia be raha 100 moa zany ny ondriny ka very ny anankiray dia mety firy sisany ambony ny ankizy izay mahay manao calcul kely hoe 100 analana ray 9 mbola be dia be zany fa tsy hoe tsy ndrara iny le ray very tany fa le 9 aza navelany teo aloha fa lasa izy nikariko an'izay nisan'le anankiray nakaisa ary izay ondry keliko anankiray very zany lasa nandeha lavitra tany izy tany antsahatany nivezivezy eraik'io toerana rehetrarehetra io mba hitady an'le ondry kely anankiray fangana melany mihitsy ozy izy nareo raha tsy hitan'le izy ary rehefa hitan'le izy dia nataony antsorika ny batainy zany fa alerisy tamin'izany hitako ihany ny ondry keliko marina dia rehefa tonga tany an-trano izy dia nanao fanasana be andao hiaraka hifaly reto avy daholo izay namako hitako ihany le ondry keliko dia nanao fanasana izy nanao fety be ry zareo dia ohatran'izany ihany koa nisy vehivavy anankiray indray nanana farantsakely anankifolo fantatrareo ve izany farantsakely vola resy zany dia izao anankifolo ny farantsakeliny fa very indray koa ngeraka izy ny anankiray tamin'ireo farantsakeliny anankifolo ireo da indray raha hoe manao calcul kely indray raha 10 ny farantsakeliny ka very ny anankiray firy zany sisany nananany bravo mahay be mihitsy io zazakely io jerety izy nitsikitsiky ery 7 zany ny farantsakely nananany mbola be dia be ihany koa zany raha oharina amin'le anankiray very fa zao tsy ny hoe navelany ho very tany koa le anankiray hoe isy zay anankiray koa ve inandraraiko an'iny fa za reto mbola manana be dia be fantadiaviny indray
tsy nandeha tany ivelany indray izy fa tao an-trano tao satria tao an-trano tao ny very le farantsakely. Ohatrany ahoana ny atao rehefa mitady zavatra very ao an-trano ndraiky izy nefa very ny zavatra fananany dia nitadiavina dia ahoana natao? Miondrika mihitsy dia jerevana daholo any ambany fandriana, any ambany seza, any ambany armoara, sokirina amin'ny kifafa mihitsy ny aloha, jerevana amin'ny lampe de poche raha ohatra ka maizimaizina. Izany ny ataontsika Ie, ohatrany koa ny nataon'ilay vehivavy anankiray izay very farantsakely ity. Ary tsy vitan'izany ihany fa namafatrany mihitsy ary izy, nalainy ny kifafa dia fafana tsara daholo ny tany ambanimbany rehetrarehetra tany fa sao dia hoe latsaka tany ilay izy. Dia rehefa naninao izay ezaka rehetrarehetra izy nitady nikaroka sary le farantsakeliko sao dia atao ambadiky ny varavarana ato, sao dia tsy ambany fandriana. Jerevana daholo ny toerana rehetrarehetra hitany ihany. Rehefa mitady ane dia mahita tsy mipetrapetraka zany mihitsy izy raha tsy hitan'le farantsakely. Dia rehefa hitandray le farantsakely dia natsony daholo indray ny namany. Avy aray faly ry zareo avy fa hitako ihany ny farantsakeliko faly ane izy zany ndraiky izy faly ane izy zany iza koa nefa faly be ohatran'izany fa hita ihany ny zavatra very. Mety hoe kilalao zao le very mety vola ihany koa. Mahafaly be rehefa hita reny fananantsika izay very reny. Dia misy manontany zao inona koa zao ny idiran'le hoe fanoharana amin'izany? Inona zao no mitovitovy amin'izany? Hitanareo, rehefa vitan'i Jesosy izany fanoharana izany dia zao no niteneniny tamin'ilay olona izay nihaino anazy teo. Lazaiko aminareo izy fa hisy fifaliana toy izany any an-danitra amin'ny mpanota iray izay mibebaka nohona amin'ny olona marina 750 izay tsy misy tokony hibebahany. Dia mbola niteny ihany koa izy hoe lazaiko aminareo marina fa misy fifaliana toy izany ao anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Hainy ankizy tsara moa izany hoe mpanota izany. Ahoana ny fahazahoan'ny ankizy an'izany mpanota izany? Maditra, teny ratsy, mangarika, tsy tia namana, mamona ankizy. Endrika isehon'ny fahotana daholo tokoa izany rakizy. Ary ny ankizy manao an'izany dia atsotsika hoe zaza maditra. Tiany Jesosy ary reny sa tsy tiany Jesosy Misy olona sasatsasany miteny ohatran'izao hoe ianao tsy tiany Jesosy mihitsy ianao fa zaza maditra. Tsy marina nefa izany. Tiany Jesosy daholo ny olombelona rehetra. Tiany Jesosy koa na dia iny zaza maditra kely izay tsy tiantsika iny aza fa hoe maditra izy. Iny zaza maditra kely tsy ataontsika namana iny, tiany Jesosy iny. Sahala amin'ilay ondrikely anankiray izay very, sahala amin'ilay farantsakely anankiray izay very. Toko ty navelan'ilay olona ange le 750 sy le anankisivy. Ondry le 750 dia farantsakely le anankisivy fa inona nataony? Nitady an'ilay anankiray very izy. Ny mpanota rakizy ny zaza maditra reny le very reny. Tafasaraka amin'Andriamanitra no niditra izay nataony. Malahelo ny Andriamanitra rakizy ny amin'ireny olona maditra, olona mpanota reny. Tena tian'Andriamanitra ho tonga olona endry, ho tonga zaza endry izy reny. Dia mitady azy Andriamanitra, mitady azy Jesosy Kristy, miantso azy, miverena, minohany Jesosy Tompo dia hovonjena ianao, mibebà amin'ny fahotanao. Mampiasa olona maro be Andriamanitra mba hahatonga an'ireny olona ireny hiverina ho aminy indray. Ianao io raha toa ianao ka efa zanak'Andriamanitra, izany hoe anisan'ireo 750 ianao zany,
ianao ihany koa dia atsoan'Andriamanitra mba hitarika n'ireny namana izay mbola tsy ao amin'i Jesosy ireny. Aza hiatakatahana ary zareo hoe zaho tsy ny namana amin'iny fa zaza mahaditra ratsy. Eny e, tsy voatery hoe minamana aminy ianao, fa zao kosa hitoriho ny filazantsara izy. Ambarao aminy fa tia azy Jesosy, te hamonjy azy Jesosy Kristy. Zany raha tondray ianao ka mahatsiaro hoe za indray aloha dia tena mbola zaza mahaditra enao zany le very, enao zany le anankiray tafasaraka amin'ny tompo. Tsarovy fa mitady anao Andriamanitra, te hamerina anao ao ambalany Andriamanitra, tena te hamonjy anao izy. Tianao ne Andriamanitra, tena tianao izy. Ary mba azonao an-tsaina moa fa ny zanan'ilay tokana Jesosy Kristy io nomboana teo amin'ny hazo fijaliana mihitsy mba hahafahan'Andriamanitra mamonjy anao. Ka ekenao ary ve zany famonjena nataon'i Jesosy Kristy ho anao zany manaiky hiverina ao amin'Andriamanitra ve ianao, sa ianao anohy ny lalanao ihany ianao dia very mandrakizay ihany? Misy fetrany ange io fitadiavan'i Jesosy io ka raha tsy mety miverina mihitsy ianao very mandrakizay ihany ianao. Fa mbola fotoana izao rakizy, mbola fotoana izao ry mpiaino raha toa ka mahatsiaro fa mbola tafasaraka amin'Andriamanitra ianao miverena ao ambalany, fa vonina handray anao izy. Tianao Jesosy. Ao amin'ny Lioka 5:10 no misy an'izay fanoharana nataon'i Jesosy zay, ny 1 ka hatramin'ny 10. Andaotsika rehetrarehetra mihitsy ny aloha hiaraka amin'ny Joeda mitirity hoe mibebaka aminao tena hifona amin'i Jesosy tsika ny amin'ny ditratsika rehetra, ny amin'ny fahotantsika rehetra, ary vonina kosa tsika manomboka izao hiverina ao aminy anao ny sitrapony. Tao ary araka amin'ny Joeda aloha tsika mibebaka aminao. Trekio mahery dimy zanaka vivery mety indray mifanany kafay mangata-pamelana no jeux et adalana si jeux et faouta na la voie na la ifunare taie fadis azavela nauire patsima tukande bangata pamela ala vijwai sata bandrawi fata fiarina vambulu lavinda lavinda kabanay si mediantindikai medianjada kunimba difienanai mamedianiku atunganay ibadikyami nilay dina gaulawindrai mifunare baie fadis azavela nauire matsima tukante mangata pamelan alavijwai sata mandrawi fata fiarina vumbulu lavuindrai ulavindrai ulavuga
ka tsy tafatsangana na efa sasamiarinazy olavo indray ka iepitra fa nandao aiandao iray katatanoe matsimbake overy aza velanao oiresa okiny thona bifonare taefavis aza velanao ire matsimatukante magadapamela ye raha nataontsika tamin'ny fotsika tokoa zany iry zany a dia tena eny tompo zany dia matokia azy a fa tena hainy a mamonjy atsika sy manafaka atsika amin'ny ota rehetra ary raha mino azy tsika dia ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia tonga eo amin'ny fizarana faharoa ao anatin'ny fandaharana indray tsika izao a dia ny lalaon-tsaina. Za aloha dia tena misaotra betsaka anareo hoe mankasitraka indrindra ny amin'ny fetezanareo miara-miasa saina amin'ny zoky a mitady ny valiny ireny fanontaniana izay napetraka ireny. Misaotra betsaka ihany koa fa tena maro be nareo a no mamely valim-panontaniana. Misy sady efa mandefa SMS ny mbola miantso ihany koa mameno valim-panontaniana manamafy mihitsy zao zoky ny valin'ilay fanontaniana. Misaotra indrindra, tena faly mihitsy amin'izany a fa indrindrandrindra Jesosy ihany koa faly a noho ny amin'izay ataonareo a ho azy. Dia ny valin'ny fanontaniana izay napetrantsika tamin'ny heriny zany a, fanontanianantsika moa tamin'ny heriny a dia le mameno ny bangy iny e, za nanonona reny soratra dia nareo kosa nameno ny fehezantenitsika tamin'izany soratra. Dia rehefa nakambana le fehezanteny a dia nanome an'izao tenin'Andriamanitra izao fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Aizarany misy an'izay tenin'Andriamanitra izay izay mahafantatra nareo. Jaona toko voalohany andininy 12. Bravo, saotra indrindra. Fa mbola tsy izay aloha ny fanontaniana ao amin'ity anio ity ka. Fa ny fanontaniantsika amin'ity anio ity indray a dia misy teny maromaro reto a korontana. Tenin'Andriamanitra ihany ny tsika, tsika tsy miala amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia izao alahatrareo indray reto teny maromaro mikorontana reto a ho tonga fehezanteny anankiray a mazava tsara. Inoko fa azonareo mihitsy n'izany fanazavako izany e. Dia miandry anareo indray ary aloha vetivety a ao anatin'ity feokiry ity a maka taratasy sy penina. Izao indray ara no teny maromaro izay omeko anareo a ary alahatrareo ilay izy avy eo dia mahazo a fehezanteny anankiray a tenin'Andriamanitra mazava ho azy. Ao ary a ezaka ihany a mba hanonona azy miadakatana kanefa na izany aza aza ela be fa manapetra ihany mantsy ny fotoanantsika a. Taminy Jesosy fahamarinana hoy
izao sy lalana ary no fiainana olona tsy misy ray mankany amin'ny alalako amin'ny afatsy. Reo lay teny zay alahatra reo indray, amboarinareo zany ny toerandreo teny maromaro reo de manome fehezany teny anankiray ihany koa izy ireo. De toy ny mahazatra antsika ihany alefanareo SMS ny valiny 033 14 776 86 na ny 034 28 203 19. De misaotra indrindra ny amin'ny fahavononanareo sahady anao an'izany lalaon-tsainantsika izany. De atretany koa ny fotoana niarahako taminareo indray aloha tamin'ity androany ity misaotra betsaka indrindra. Manome fotoana anareo ho amin'ny herin'ny anito izao indray ao anatin'ny fandaharana Jesosy akaizany zaza. De ho an'ny ankizy na ny mpiaino izay afaka mijery YouTube ihany koa de isaorantsika ny tompo fa efa afaka rahantsika any amin'ny YouTube soamantsara ny fandaharantsika Jesosy akaizany zaza. Zay ary aloha fa de tahin'ny tompo amin'ny manaraka indray. Endry tsara daholo ny zandrikeliny Jesosy Jesosy sakaizany zaza. Fandaharana anasana manokana ny ankizy arahanao eto amin'ny radio vaovao maso isaky ny alarobia tolakandro iarahana amin'ny zokizoly. Mandaza,